Topoklasy topoko vavy manolotra ny araba amin'ity takariva ity mirary anao azo tomana ihany koa raha tratrany eo ampisakafony ianao ary manasanao anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany ny fipoahana mahery vaika ny seho tetsy Ambondrona ny firoson'ny senita ao anatin'ny fanentanana ny mpifidy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana ary ihany koa ny fitaraina ny mpanjifa makasika ny aratsy ny kalitaon'ny solika ireo no entina amintsika amin'ity takariva ity trangam-piarahamonina aloha olona iray no maty vokatry ny fipoahana mahery vaika teny Ambondrona teny nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika ihany koa tao an-tranon'ity farany ary ahina ho isan'ireo mpikotrika ny fanamboarana bomba teto andrenivohitra ity lehilahy ity. Ny ovitrovitra amin'ny fokotanin'Ambondrona ny tolakandro ny trangana fipoahana mahery vaika. Olona iray no fantatra fa maty vokatry izany. Ny mpamonjy vona no namoaka amin'ny vatan'ity lehilahy iray manodidina ny 30 hatramin'ny 70 taona eo mbola nivoaka setroka sady potika tanteraka araka ny fanazavan'ireo mponina nanatro maso. Norodana tanteraka kosa vokatry izany fipoahana izany ilay trano nisokirana azy. Mety ho tompona andraikitra tamin'ireny asa fampiroroana amin'ny alalan'ny fametrahana bomba vita tanana teto andrenivohitra ireny ity rangahy maty ity hoy ny colonel Mahery Florence avy amin'ny Emofara. Raha tsika nalala moa izany fa taorianan'ireny fametrahana bomba artisanal telo moa izy ireny ray ny roany tena nipoaka ray nipetraka tena analakely dolo moa taorianan'iny moa dia tsy mandry tsy mandry ala moa ny mpitandro filaminana manao ny ankety ary araka ny voalazako taminareo moa ny ankety tsy vita vetivetina satria zavatra efa nipoaka efa nandositra ny mpanao azy dia tsy maintsy mitohy hatrany ny ankety ary reto zavatra rehetrarehetra hitantsika reto dia fampiasa amin'ny fanaovana bomba artisanal atidoha zany ny composant rehetrarehetra na ny mise de feu dispositif de mise de feu io na ny détonateur io na ny charge ary ty basy ty moa dia fa hita raha malala fa isina commentaire tsony zany fa basy mahery vaika ty kalaky ny kovy ary misy aza lunette any nasina silencieux na mipoaka zany dia tsy eno ka toy moa zany apprenti an'le olona zany zay tena ataontsika hoe spécialiste dia ohatran'ny zavatra nitranga teny Ambohibao tamin'ny 2010 raha tsy diso hoe nipoaka teny amin'ny olona nitondra azy any ny explosif zany hoe ny bomba artisanal na engin explosif na amboarana ny tiano tenenina dia miezaka hatrany moa zany mitandro filaminana rotota ampininy ao miaramila ny police nationale sy ny gendarmerie anatratra ifotony hoe iza marina tena manao zavatra zao ny ankety tsy janona fotsiny amin'ny constat hoe dia efa tratra dia efa maty lera namanao fa tsy maintsy mino ary tsy maintsy tratra ny tena commanditaire moa fiteny amin'ny teny frantsay ny mpampanao an'ity zavatra ity ka mety tsy ho vetivetiny ary mety tsy ho ela koa fa dia samy miaraka amin'ny salao zany ny mpitandro filaminana rotota ny miaramila moa dia mahateknisianina azy dia manao ny famantarana sy ny ataontsika hoe ny particularité ndraiky zavatra reto mba hanampy ny enquêteur rotota zay mifarinimbona amin'izao fotoana zao anatratra hoe iza marina no manao an'ity zavatra ity. Mbola nahatratrarina fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny kalaknikov miaraka ny silencieux sy fahana grenady ary sabatra sy ny maro samihafa ny toerana ny RNT mpanamboatra bomba ity. Azo eritreretina ho ao anaty tamanjotra Jolay ihany koa ity olona ity ho iatrany ny mpitandro ny filaminana. Olona efatra kosa no fantatra fa efa voasambotra ankehitriny voaroroy amin'ity raharaha bomba ity araka nambaran'ny colonel Mahery Florence hatrany. Efa fantatra kosa ny toerana fieren'izy ireo. Mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity.